Nisy androany fanambarana nataony tambaben'ny mpitolona manoloana ny raharaham-pirenena izay misy ankehitriny. Androany 7 Martsa dia tonga eto izahay tambaben'ny mpitolona anao izao fanambarana izao. Voalohany dia mitaky izahay ny fanovana ny rafitra, faharoa ny fanovana olona, fahatelo fitantanana madio sy mangarahara, fahaefatra fitakina tondrozotra mazava, fahadimy fanomezakasina ny tolona natao, fahaenina fanomezakasina ny tena fanavaozana marina, fahafito fanjavana ny rafitra, fahavalo tsy ekena ny tsy matamanota, fahasivy fanesorana ny firongony, fahafolo famerenana ny civisme sy ny patriotisme eto amin'ny firenena, faraka ambin'ny folo hijerena manokana ireo olona tena ny tolona, faharoa ambin'ny folo ary farany fanomezakaja ny tanora malagasy. Sotra tompoko. Araka izany dia mitaky ny hijerevana manokana anireo olona tena ny tolona teto amin'ny firenena ny tambaben'ny mpitolona fa tsy ireo olona izay tsy ny tolona indray no omena seza indrindra mofa amin'izao gouvernement vaovao izao. Rahantsika mahita sy rahantsika mahalala ny fiainan'ny firenentsika tsy tamin'ny taona 2025 any no nisy nitolona teto amin'ny firenena fa nisy nitolona nanomboka tamin'ny 1971 nahazoantsika fahaleovan-tena nisy tolona foana teto amin'ity firenena ity fa ny nanimba n'ity firenena ity dia izay le olona nitolona tsy tonga mpitondra fa le olona tsy nitolona ny tonga mpitondra ary miverina foana nitolona rehefa izay no mitranga izay no arenitsika zao mba fanomezakasina an'ilay tolona natao ka le mpitolona zay tena naharary an'ilay tolona mihitsy ny tokony jerena hoe ino ary le zavatra naharary anareo tena kiantsy fa le olona tsy naharary tany an-tranony nisotro kafe sy nihina yaourta no andeha mitondra dia tsy raharany tolona ary tsy miraharan'ilay mpitolona ihany koa ka manjary misy fiverenan'ilay tolona matetika nitranga teto amin'ny firenena tsy ndray mandeha hoa ary tsy ny roa tsy ny telo nisy nitolona teto amin'ity firenena ity izay no olana zany zay ka za mino fa fanavaozany ity anavaozantsika ny zavatra rehetra tsy nety nisy tratra amin'izay ka ty fotoana mety ho antsika rehetra. Tokony mpitolona no maro anisa ao anatin'ny gouvernement ho nambarany pasteur Edouard Tsarame satria mpitolona ny premier ministre izay no tendrena. Nanatsikafana ny olana misy sy ny fitantanana tsy milama tao amin'ny Air Madagascar nandritra ny taona maro i Alain Rabetrano syndicat ny Airmad anisan'izany namarotana n'ireo fananany Airmad tamin'ny vidiny tsy ara-dalàna. Aveo ohatrina ny valeur an'ireny fiaramanidiny ireny niditra tato amin'ny Air Madagascar 50 millions de dollars tompoko ny anankiray niditra tato izy. Dikan'izay zany 1 million de dollars sisa ny anankiray namarotana azy. Nisy nahita avetsika ny acte de vente namarotana an'izay. Za mino fa mbola tsy nisy nahita an'izay. Dikan'izay zay aloha dia tsy mahatoky an'izany 2 millions de dollars zany fotsiny namarotana azy. Tsy olana avy ampiasa hoy izy no nahatonga ny Airmad itotongana fa vokatry ny fitantanan'ny fanjakana sy ny crise politika teto Madagasikara nanomboka ny taona 2017. Tale maromaro mifanesisesy efa amatonany maro tsy miova mihitsy fa reo hoana ny eo. Dikan'izay tsy mipiasa majinika aty ambany mihitsy ngeno mitantana ny orinasy. Ny conseil d'administration mametaka ny ligne stratégique ary ny direction générale sy le directeur mi-exécuter miezaka manatratra ny tanjony iny. Rehefa tsy tratra le tanjony tsy mipiasa majinika aty ambany mihitsy tompoko no natonga an'izay. Fa reo mpitantana rehetra ataoko hoe manana andraikitra ambony ao anatin'ny orinasa. Ireo nefa ny hatramin'izao makao Madagascar Airlines nareo satria averiko indray fa piasan'ny Air Madagascar ihany no fain'ny Madagascar Airlines. Mbola ao ihany ny ankabeazan'ireo ataoko hoe 20 isan-jato. Manoloana izay fitantanana tsy milama teo amin'ny Airmad izay dia mangataka ny voan'ny tena famarinana ireto syndicat ny Airmad ireto indrindra fa ny foloan'ny filan-kevim-pitantanana izay voaroroa tamina raharaha maro. Mangataka ny foloan'ny fanavaozana sy ny premier ministre ihany koa ireto syndicat ireto ny amerenana ny laon'ny fitantanana tena izy ny Airmad manoloana ireo tsy fanaran-dalàna maro izay nisy tao anatiny taona maro. Mila olom-baovao sy manam-pahaizana ny tantana ny Airmad ho nambarany Alain Rabetrano syndicat mpiasa ny Airmad raha te hanarina ny Airmad ny fanjakana. Raha miverina ny amin'ny Air Madagascar ny compagnie dia tsotra be
alao tena hipetraka olom-baovao ary olona tena eritreretiny mpiasa sy ny fanjakana hoe tony a no mahay mitantana fa tsy olona mahay milomano a gauche droite a dia iova zay le tena hoe miova palitao indray dia miova manaraka dia lasa izy ihany ny eo fa nga dia tsisy olona hafa afaka mitantana hafa sy manam-pahaizana mihitsy a mba olom-baovao indray a afaka hitantana ny orinasa dia zay ny zavatra apetraka ay. Nisy mandro ny falandresaka mampanao gazety nataony Alain Rabetrano mahakasika ny olana misy eo amin'ny Hermad. Mbola anatin'ny fanarenana tanteraka ny takaitran'ny avelan'ny rivo-doza Tanzania amin'izao fotoana izao i Madagasikara. Maro sehatra tsy mbola tafarina ao anatin'ny faritra Atsinanana taoriana ny fandalovana ankoatra ny fahasahiranana lalina mianjady amin'ny mponina no ireo faharavana maro samihafa. Manao ezaka ny fitondram-panjakana sy ny sampandrarahany BNGRC izay misana ny loza sy ny tandin-doza ny amin'ny famahana ireo olana samihafa ka antony nanaovana fitondram-panjakana antsivonjy tamin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ireo firenena samihafa. Isandreo namaly ny antso ny vondrana afrikanina ka nanolotra taratasym-bola mitentina $2 ho amin'ny fanarenana sy ny fanampiana ireo trabona rehetra ao anatin'ny faritra Atsinanana. Raraka ny fanazavana netiny solitena mahatra ny vonjana afrikanina dia ny fahitana rehefa avoazana no natonga azy ireo hanampy any Madagasikara ho fanamafisana ny firaisan-kina sy ny firalahina. Members of the press and the African Union came to Madagascar today to express its solidarity with the people of Madagascar following the cyclone Gezani. And the check that we just presented is a show of solidarity. We know that the needs by far exceed what we could possibly support. And we are not able to meet all the needs. We commend the government for the efforts that they have so far been undertaking. And this is just to support those efforts. The financial support is to support the ongoing efforts and to express the, appreciation. The solidarity from the African Union Commission chairperson, as well as the African Union members. So the government, through the NGRC, will decide based on the needs on the ground how to most appropriately utilize the money, but it will be going to the people who are affected by the cyclone in Tamato. Thank you very much. Tanamafy ny Italiany BNGRC fa arindra amin'ny fanarenana manontolo ny faritra Atsinanana sy ny fanampiana rehetra bona ny fanampiana rabola io izay atao mifanaraka amin'ny lalàna sy ireo dingana amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara izay akasitrahana manokana vondrona afrikanina raha ny fanazavany. Ny arantsika nahita teo zany ny atao hoe fanomezana nomeny commission ny Union africaine io vola $200,000 américain hoentina anampiana an'ireo trabona zay tratran'ny niaran'ny takaitra navelan'ny Gezani farany teo. Eto manamafy ny BNGRC fa ho tonga arotatanana any amin'ny Mangarahara ary ho tonga hipaka any amin'ireo olona tandrify azy io vola zay nomen'ny commission ny Union africaine io. Mety anotantsika hoe inona daholo ny ampiasana azy fa io ho avoakatsika ohatran'ny tatitra ataon'ny BNGRC no nampiasana an'io vola io fa mahazo matoky tsika rehetrarehetra fa madio Mangarahara ny fitantanana an'izany vola zany. Omaly mono natolotry ny vondrana afrikanina mivantana tetsy amin'ny baron'ny sampandrarahany fitantanana ny loza sy ny tandin-doza tetsy avaratra tamin'ny mora moa io taratasym-bola ho an'ny fanampiana ny Madagasikara amin'ny fanarenana vona noho ny rivo-doza Tanzania io.